izany teny tamin'toa hoe gasikary tsy mety tafavoaka hoe tsy mba manana masandromiratra fisan'andro mipoaka de tsy mba mety tafana amin'ireny tahalim-panao politika voalevina velona sady mitovy saranga amin'roa ny alika izany teny tamin'toa hoe dako tsy mba ho tafita fefazatra loatra manao fitaratra lava amin'ny etsy apita nefa ny etsy vita na manaramaso ny hafa so tafa tsy tiako toa mba manana favaka ihany raha misy patsaka ho voaenjika raha lasalasa na omeko an'ilay tondromolotra raha te hikorana amin'ny grand look papatetrotra ny esa tolotra samila tanana lavana koba latokana nataony lovo iforotra izany lazany toa kolo hoe tena manimba le tsotra satoa le gasy ty ratsy na koa lehibe fandeferana tao nofonofo za taratra zavana nodina andalo ny serana fa le fanana sairena be tsy mety tapitra zay efa ny lerany zay mety anjara ny toa na nisy aza efa ny ferany. Devant cette pauvreté-là, vous n'avez pas droit de donner des conseils, de parler en vide, de faire des discours vides que tant de politiciens font devant des bidonvilles, devant des gens qui n'ont rien du tout. On peut pas. Là, il faut s'investir. Il faut faire des choses tout de suite, des actions concrètes. Et nous avons pris ce combat contre la pauvreté. D'abord, c'est un combat sans intermédiaire. Izany teny tamin'toa le tsika gasy tsy mety ho voke nasana tsika resy nosy karandro manome toke miampianireny malala tsika sy zalabe kitana zoke ro mpanao tambabe isany kay tsy mpambitaka fampisoloke sy ireo namana efatra trano voalohany efa lasa atapitrisany tadiavany ambany ponsitinely laoara tsy kobony lisany mitsindroka ny fakony lano ataony asa fiatondrara ya sisa tsy lalina hoanina sy tiany alika fa aza manady izany teny tamin'toa hoe tsika gasy tsy mety salama fanafody landadreo manome toky andanina karama farasenga tena vomafy tsy mitaraina fendreo ny hopitaly anisura fa tonga de matytramo tsy mila mijaly izany teny tamin'toa hoe tsika gasy tsy mety finaritra fialamboly disina aritra loatra le fitangojana lalitra fa le aretsainy zay kely amony farasisan'olo vaina karakaina toretany sy lembaka kila tapitra maina izany teny tamin'toa fa le gasy tsy mety anakarena fa lovatsofina sy olony sady fatososy volamena sy nandramena na le ranomainty sy le fena amin'ny episerie tsy kitro sy bala fa dagony natao ty fiperie fahagagana so sanatry kosarotra tsy ampy fonona mipavaka ihany ragasy rehefa avy manota tebotompo fonona rainay eo zay any amin'ny avo tovy azoko ny tolabe mataovy tonga voaloha moa le sovaly tapaky fety izany teny tamin'toa hoe tsika mahazo mana tena dotaraiky rapofy sy baina raha mbola iandry le falipabena d'espoir fait vivre ozy fa ny adalany toandrainy nareo mifokasy taranaka fara mandimbo mihinantainy izany teny tamin'toa fa raha malagasy ny ratsy taiza tsy mifanambanimbany lava am'rety foko marobe tsy makaiza fa iza koa lefa mbany teny any laza ny rehetrarehetra zany azafady aritreny tatasika sy lay raha mba nantany. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi l'idéologie? Alors moi j'ai dit c'est la même terre dans 1000 ans. Les gens ils auront honte. Ils ont dit au troisième millénaire, ils ont eu la moyen de supprimer la pauvreté, ils n'ont pas fait. Des enfants meurent de faim. Des millions d'enfants ne peuvent pas se soigner, ils ne sont pas instruits, n'ont pas de logement digne, n'ont pas d'eau potable. C'est une vérité. Les Nations Unies, ils ont créé les objectifs du millénaire. Ils vont pas être accomplis. Et personne va être dérangé. Personne. Pourquoi? Parce qu'on on s'est pas assez engagé. On a lancé des objectifs sans s'engager à les réaliser.